faly miaraba antsika izay manaraka an'izao fandaharana masoandro miposaka izao amin'ity anio ity a. Ny tenako Akasiakeraina no eto amin'ny fanolorana ary Tsirero ny tenako a hiara hitafatafa sy resadresaka eto a. Fa eto akaiky eto ihany koa ny namako Leonie Tatiana. Salama Leonie. Faly miaraba ny Akasiakeraina dia faly miaraba ny Mandresy a Mamiaina, faly miaraba ny Edena Kanto ihany koa. Ye, tsy adiniko miarahaba an'ireto namako anankiroa vato reto a i Edena Kanto sy Mandresy Mamiaina. Miarahaba anareo telo mirahavavy dia miarahaba ny mpijery any an-tokantrano any. Faly miarahaba antsika rehetra eto amin'ny plateau eto dia miarahaba ihany koa antsika izay mpanaraka tsy tapaka an'izao fandaharana masoandro miposaka izao amin'izao maraina izao zany a dia isika efa bavy indray no hiara hirimbina hanolotra an'izao fandaharana masoandro miposaka izao a. Ka irinay nareo tsy saraka aminay fa hijery an'izao fandaharana izao hatramin'ny farany. Dia ho ataontsika mafana ny resadresaka sy tafatafa eto amin'ity anio ity a. Asa inona no mety ho vaovao any aminareo any izao any amin'ny Mamiaina Mandresy? Efa manomboka hiditra volana Jiontsika zao a dia any an-dalana any efa manomboka mitifitifotra ny lazera, efa manomboka maneno ny tsipopoka. Zany zao maresadresaka any ary any aminareo. Eny aminay tsy dia misy an'izany satria izay koa tsy dia hoe be tanàna be manodidina anay fa ny vaovao voalohany indrindra dia ny hoe fahasoavan'ny tompo. Isan'andro miposaka masoandro ny famindram-pony a, mbola misy rivotra, mbola mitsangana tsara ny taona na mavitrika tsara na dia atao hoe efa eny tsy ataoko hoe vao nanomboka moa zany fa efa tia tenatena ny herinandro ihany tsika mety efa nisy ny ainana ny arerahana kely tao anatin'izay a fa mbola mijoro tsara eto foana. Ohatry ny any aminay manokana rehefa volana Jiona akaikaiky ohatry izao dia makabana be ny olona any aminay raha ny fahitako anazy manokana efa maneno sady ny vuvuzela rehefa harivariva iny lazera moa zany. Manenjika tsena dia miezaka tonga dia maka aingana ny olona fa manjary sady amin'izao koa mbola mora betsaka izy dia lasa melafo rehefa manakaiky zany le daty hoe 26 juin dia melafo le amidy eny an-tsena eny. Ny anandray nahagagana tamin'iny herinandro iny le mandeha Saint-Valentin tsy mandeha ny amin'ny digue rehefa mandeha mody amin'ny harivariva iny dia toerana tanàna ery alavitra be ariva tonga aminao le lazera mitifitra be ery. Rehefa tonga ary le tena misy alefa mangezy mahafinaritra mihitsy le eo amin'ilay entonentony iny dia eo daholo le lazera. Ie zany eo ihany aloha fa resaka fahasoavan'ny tompo moa i Edena Kanto teo dia efa miandry fatratra ny zanam-pandarana voalohany ao anatin'ny masoandro miposaka izao ny mpijery antsika dia tsy inona fa ny fanily sy fanazavana dia andao aloha arahantsika izay. Raha tsy Jehovah no miambina ny tanàna dia miaro tory foana ny mpiambina. Zava-pona ho anareo ny mifo maraina sy ny alipandry ka homana ny anina azo amin'ny fahasahiranana. Izany anefa dia omeny andy ho an'ny malalany na dia matory azy izy. Tavaverina soma tsara ao anatin'ny zanam-pandaharana iny tsika ary raha nita teo dia tena mametoko be le ten'Andriamanitra. Tena hoe hitanao hoe makasika anatin'ny fonao sy ny hoe tontolo-piainanao rehetrarehetra le ten'Andriamanitra teo. Tena efa mafy ny fiainan'ny zanak'olombelona kanefa rehefa mbola eo Andriamanitra manome an'izay fanantenana izay a dia mitondra hery sy risika ho an'ny tsirairay avy izay dia izay no antopisiany zanam-pandaharana iny ary misy antony matoa hoe nataontsika aty amin'ny voalohany izy iny a mba hitondra tontolo andro mamiratra ho an'ny mpiarabelona sy ho an'ny malagasy rehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao. Sady ao anatin'ny fofeny fitoninana eny no ahitana vahaolana e. Fa raha ianao no mivady-po zany dia lasa mikorotana daholo dia lasa very. Eo anatin'izao fandaharana masoandro miposaka izao koa moa zany misy lohahevitra moizy antsika resadresaka. Inona ny lohahevitra amin'ity androany ity Mandresy?
aloha hevitra am'ty androany ty moa zany a de resaka momba ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara sy ny hoe ahoana ny fety zay zany mba hitanay hoe malazalaza am'izao hoe resaka 26 juin de zay no voizintsika eto androany a hoe ahoana ny fanomanan'ny olona, inona ny teny amin'ny fiarahamonina eny am'izao, inona ny tokony zavatra atao mialohan'izay hoe fety zay sy ny sisa sy ny sisa. Raha ny hita zao hoe ny andalana eny am'izao a mbola volana May tsika zao mamaraparana tena hitanao hoe fa misy mivarotra sainam-pirenena tamin'ny herinandro zao hoe ny amin'ny renitsena be ohatra hoe isaka alakamisy alarobia de efa tena efa mivarotra sainam-pirenena ny mpivarotra mandehandeha reny. Am'izao iainantsika zao am'izao vaninandrontsika zao a efa ohatrany hoe efa be de be ny olona tsy de manangan-tsaina intsony rehefa volana jiona fa tsy de haiko hoe inona loatra nga ohatrany manangana daholo ihany raha ny fahitako manokana de ohatrany hoe manangana daholo ihany misy efa tsy de tena misy ohatrany hoe tsy de any amin'ny place tokony am'tanana hoe kely loatra isaevana fa voalohan'ny volana jiona de efa afaka mametaka ny sainam-pirenena iny a le izy moa zany raha ny azo atao raha ohatra hoe malagasy anao de apetao foana fa tsara ny mametraka an'iny hoe manandanja aminao ny firenenao efa samy manana ny atokantrano fa tsy hoe tonga ny volana jiona vao andeha hividy fa ohatrany hoe avita zany le volana jiona de nampirimy mataiza avy eo le sainam-pirenena de mbola vidy misy ndray sasany tsy asorony mihitsiny tsy asorony fa de eo inona de efa vasovasoka kely arany fa rehefa tsy nasoronao zany le izy tokony hoe vidy vaovao ianao de soloina de mba atao le ngezangeza koa fa tsy atao le kely be ohatrako ny anareo fa manenay rehefa ohatra tapitra ny ena am'roapolo jiona ohatra am'ty taona ty de avy eo tsy hita hoe makaiza le sainam-pirenena de vidy vaovao indray any taonao entana ihantsika malagasy eto atoerana mba hametaka sainam-pirenena satria lehibe zay satria raha mijery fizaran-tsara ao anaty tambazotra ho andreo malagasy mipetraka any ivelany de raha mipetraka amin'ireny appartement reny zareo any amin'ny firenena misy azy ihany nefa firenena hafa ary zany a de samy mametraka isam-baravarany zareo isaky ny appartement ohatra hoe misy premier étage zao de misy hoe malagasy anankitelo ohatra mipetraka ao fa misy saina telo mipetraka eo any amin'ny deuxième étage indray raha misy de misy sainam-pirenena malagasy ihany ka entana hoe alohantsika eto toerana ihany koa mba hanao an'izay satria lehibe ho antsika nge zany hoe teratany malagasy zany tsika tsy haiko aloha ny sasany hoe mahafiarana azy ve ny maha-malagasy azy fa amiko de isoraka an'Andriamanitra na tonga hoe malagasy ahako. Tena zava-dehibe aloha zany teny hoe mametraka sainam-pirenena rehefa manangana sainam-pirenena rehefa volana jiona tsy maninona na alikely ary ny takatra ny fa efa mividinao fa zay zany tena hoe zava-dehibe ao anatin'izay tokony précisentsika ao anatin'izao koa hoe ahoana moa zany ny filaharana satria misy ny olona hatramin'izao mbola tsy mahafantatra any le maitsomaitso sa le menamena na ambony tany anatin'ny zanam-pandaharana soa miditra zay nametraka ny fanontaniana iny hoe ohatrany ahoana ny filaharan'ny sainam-pirenena malagasy tena misy olona hafa mihitsy fahalalany an'iny loko iny fa teneniko ihany eto hoe fotsy mena maitso mena ny ambony fotsy ato amin'ny ilany mena eto maitso any ambany zay nefa ny tena hoe sainam-pirenena malagasy misy firenena anankiray ihany misy andreo loko anankitelo reo fa ny filaharany tsy ohatra izay atsika izay firafitra ny tsy ohatra izay atsika izay de famaky anazy iny fotsy mena maitso fa tsy maitso fotsy mena satria misy an'le hira ino moa hoe sainam-pirenena maitso fotsy mena de lasa iny daholo no arahan'ny olona hoe zay filaharana nefa tsy zay tena izy ie nareo koa ve tsy mahita hoe rehefa volana jiona de mangatsika be foana ao anatin'iny volana juin iny efa le mandeha manao arendrina amin'ny ariva iny de manao akanjo ba be soatran'izany sady vanim-potoana ny famorana koa ny ririnina tsy ataontsika mifangaro amin'ny tsisy idiran'le hoe fetim-pirenena nefa zay zavatra efa le hoe amin'izay mba tsy ela fery zany ao anatin'ny ririnina iny fa ny amin'ny fetim-pirenena kosa de tena tsapa mihitsy hoe amin'le 25 manao mandeha amin'ny alina de tena mangatsika ao anatin'iny de
tsara koa zany hoe manao sakafosakafo kely aloha anafanana kibo aloha ny andrivoaka na hoe ny andalana no mividy mahafinaritra ny le mandeha amin'ny ala dia mahita le jirojiro mirehatra reny tsara ny jiro mirehatra fa tsara ihany koa ny jiro kapoaka tamin'izany izay ny aina tao anatin'izany hoe mahafinaritra ny kilalao malagasy amin'izao rehefa izao vanim-potoana izao dia tsara manara-baovao tsy ohatr' izany fa misy fampifondronana miverina amin'ny lalao an'ireny kilalao malagasy reny katro sabaka manao jiro kapoaka ny tsikonkonina ohatrany misy vondrona olona ohatr' izany tsy haiko le izy fa rehefa mandeha ohatrany mivohin'ny kolotsaina malagasy reny ohatra hoe IKM angambany ivitoeran'ny kolotsaina malagasy eny amin'ireny zao isaky ny tsy hoe akaiky fetim-pirenena ihany izy zareo vao hoe manao événement fa amin'ity fetim-pirenena ity aloha tena sûr hoe hanao événement be dia be zareo fa raha ohatra hoe andavanandro koa dia isaka zoma ariva ao amin'izareo misy an'izay fanaovana slam amin'ny teny gasy zay dia raha ohatra hoe olona tsy malaza dia afaka tonga any ianao raha manana izay talety zay mampahafantatra ny tenanao ihany koa itoy amin'izay resaka zay ihanytsika avy eo fa aleo aloha hoentsika ny mety ho toetry ny andro amin'ity an'io ity mba ahafahan'ny olona mahita hoe ina ny akanjo tokony hanaovana sy ny hoe ahoana ny programa raha hoe hivoaka ariva izy ohatran'izay dia ndao ary toy izao indray no mety ho toetry ny andro androany alakamisy fa 30 ny volana May 2024 ibalika ny masoandro any Mahajanga, Morondava ary Toliara ny maraina. Isarahona manify any Antsiranana hatrany Sambava dia isy orana mihitsy. Eto Antananarivo koa tahaka izay, isarahona manify raha toa ka isy fiforonana raona any Fianaratsoa. Iovaova ny maripana eo anelanelan'ny 12 degré C hatramin'ny 13 degré C. Amin'ny atoandro kosa indray dia ho tandrifin-drahona matevina ary ain-kotroka any avaratra sy avaratra Atsinanana. Mahajanga, Antananarivo sy Fianaratsoa dia isy rahona manify hatrany. Ibalika ny masoandro any Atsimo andrefana. Ny maripana ambany indrindra dia 20 degré C ary ny ambony indrindra dia 13 degré C. Ny alina kosa indray dia mety ovaova ary tena angatsika idina ny maripana. Ho tandrifin-drahona ny lanitra saika manerana ny nosy ary any avaratra Atsinanana dia tena arahin'ny selatra mihitsy afa-tsy any Atsimo andrefana. Ny maripana ambany indrindra dia 12 degré C ary ny ambony indrindra dia 17 degré C. Toy izay indray ary no mety ho toetry ny andro anio. Makasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany. Ny andro amin'ity tontolo andro ity zany efa ny zahantsika mihitsy zany hoe ajour le météo météo androany ihany natolotsika eto ny maraina, ny atoandro ary ny hariva afaka hiomana tsirairay tsara raha mbola ao tokantrano ianareo. Amin'izao zao rehefa maraina ny andro dia somary mangatsika dia rehefa hariva koa tena mangatsika fa tsara zany mitondra akanjo mafana foana tena io zao efa mitondra akanjo mafana hanaovana hariva satria mangatsika be mihitsy ny andro. Ho ana manokana le hariva tena tsy zakako aloha ny atsika tena hitako miatra be amin'ny aiko fa le maraina iny vita ihany amin'ilay hoe mikoroparopaka sy manenjikenzika kely amin'ilay mamonjy lera. Miatra manaina zany ny atsika. Tena miatra manaina ny atsika sady tsy azo sagisanginy. Raha ohatra hoe olona sarotka atsika dia tena maharara mihitsy zao mahafantatra olona rehefa tonga ny ririnina dia tsy maintsy mampiasa an'ilay satria mantsy everitsika hoe olona le davy ihany manao an'ilay zavatra mikamoka ohatra mikasika ireny fa tena marara mihitsy ny anaty sofina any dia tsy mety raha tsy manao an'ireny. Zany hoe mila mafana foana zany izy. Betsabetsaka mihitsy zao ny olona fantatro koa amin'izao marary zany izany ohatran'ny tratran'ny atsika be za tamin'ny herinandro teo iny dia mitady fariparana feoko. Ka matetika koa ao anatin'ny ririnina miseho daholo ny aretina rehetrarehetra ny koa
tapaka sery ny retenda ny retinify zany lazainareo zany koa mbola anisany inona ny tena mahatsara azy monsieur daholo koa ny akanjo rehetra zany hoe mahita akanjo tsara anaovana fa isan'andro karazana nefa ny ririnina n ohatry ny ahitako hoe tsy de hita zay akanjo anaovana am'le hoe mibombonga raha amiko manokana tsy de hitako hoe inona ny raisiko nefa za manao fotsiny aho hoe miakanjo de mafana manao mafana de apetaka zay hoe mifafanatratra satria raha ho ana manokana zao de satsarotony kely am'izay atsika zay de fa fitandrevana ao anaty le raiko nena aloha zao ao an-trano mivoaka daholo manteau avoaka mibotifotsy amin'ny alina avoaka daholo zay rehetra hita hoe mampafanaka nefany a le manteau iny le tsy de anaovana matetika amin'ny andro mafana de ohatrany hoe mba raha elaela zany tsy nanaovana de ohatrany hoe zavatra vaovao le izy sady karaza mihitsy no voaka am'izao ia le foana reto miomana ny am'izay fisosanatria tsy tratry ny volana jona eo mety hoe azafady zavatra mo ve de tsy atratra ny volana jona fa mba ao anaty fahasalamana zany no hitsenana ny volana jona volana jona koa mantsy fetiny ankizy de araka le niteneny Leonite hoe misy kilalao maro anina de mba mandehandeha amin'ireny tsika koa mantsy hoe rehefa ririna de tsy ny kamokamo ivoaka fa tsika tsy osaka hoe rehefa tonga ny hiver ka no hibernation sanatria fa ao anatin'izay ary ny tena hoe mivoaboaka avoaka daholo le akanjo mafana be hozy izy hitako hoe mampifanakaiky ny volana jiona satria mifetiny ankizy le izy nefa ny mandray anjara betsaka ny ray aman-dreny a mame fifaninan'le zanany de lasa misy fifankatiavana ho azy ao anatin'le fotoana iny raha ohatra koa hoe ao anatin'ny zanana mpinamana fotsiny azy ao anatin'iny mijery afimanga iny de tena hitanao hoe manao programa kely daholo mpinamanamana satria le izy amin'ny fitorariva no manomboka de mandeha tongotra mandeha mody matetika izay hita fotoana fanararotana konkoa ihany koa am'izao a satria misy fotoana tsy anaram-pianatra de amin'izy mba ampianarana ny zanakitsika ny ohatra hoe ahoana no milalao katro ohatra besaka mantsiny am'izao ny ankizy variana amin'ny telefona de tsy mahay an'izantsony ahoana milalao fanorona kilalao taloha zany tsara ny milalao andreny nandanina fotoana nafinaritra mihitsy zany tamin'izany andro zany ny fanorona aloha ny amiko de mbola tsy haiko mihitsy hatramin'izao fa ny kilalao hafa de haiko daholo nefa misy karazany le izy mahay tsara tokony mianatra zany Leonita ty ana amin'ity 26 ho avy zao ity fanorona moa de ina koa le anankiray ohatra mitovy teo an'izay ohatra ny angovo katro reny fanorona misy karazany a misy fanorona telo de fanorona sivy mianatra any amin'ny mandeha mamiaina mandeha zany Leonita ty ana de miara milalao katro sy fa izy fiarahana amin'ny lalao ny TV7 fois amin'ny 25-26 juin ty de asitsika an'izay lalao zay ao anatin'izay ho fiarasantsika rehetrarehetra mety zareriny sy mahay eo fa mety maromaro ihany de mahay zava-baovao tsika tsara mpianatra anareo rehefa toky izay fotoana izay de tsy tsika ihany fa ny mpijery atsika koa mba amin'izay hoe ho an'izay tsy mahay zany de mba mahay zareo rehefa mijery ny fandaharana ataotsika ie atao studio mety hoe voaka kelybedeberaky ny tanàna reo voaka kely de eo manaka ie ao anatin'izay hoe resaka atsika sy ny toetrandro zay a andao ngamantsika anaraka irairay a mba hitondra hafanana ho an'ny olona sady mideran'Andriamanitra ihany koa iarahana amin'ny Rija Rasolodray be mitondra lohateny hoe izay vonona no mandeha ira vaovao be izy io tena mahafinaritra be ary tsaratsara mihitsy za mbola tsy naheno fa zao avao dao aza raha tsika zay dao aza
Sound.
tafaverina indray isika ato anatin'ny fandaharana masoandro miposaka avy nanaraka ny clip ny irany Rijarasoly indray be iny a tsara de tsara le hira sady hira vaovao izy iny a no clip vaovao ihany koa azo lazaina hoe Rijarasoly indray be de mpanakanto efa ela nefa mbola tsy lany laza mandraka ankehitriny ao anatin'izay hoe fanaovana hira évangélika hira fiderana maro samihafa zay raha ny hita de misehatra ao anatin'ny mozika raisiny be sy maro izy satria tsy mifidy gadona no mankafidy ahoana na zaza na tanora na olon-dehibe de tsy mifidy zany ny fahitako anazy hoe tena hoe voapetraka ny tsara le hoe mozika ho an'ny rehetra sady nampivavaka be na tsy de tena hoe ao tsara moa zany de mihira sy mahafantatra ny hirany Rijarasoly indray be daholo tsika koa zany zao azo lazaina hoe anisan'ny ireo olona voalohany nahita an'iny clip iny satria raha vaovao izy iny mety mbola maro amintsika ny mbola tsy nahafantatra an'iny hira iny za manokana tsika zao mbola voalohany daholo nahita an'iny fa za mahita hoe tsara le izy ary azony mpijery atsika ataony mangataka an'ilay hira raha ohatra hoe tiany andeha atao anatin'ny fandaharana masoandro miposaka de afaka miteny na eo amin'ny commentaire zany na any amin'ny ino moa any amin'ny MP hoe mba tianay le hirany Rijarasoly indray be ohatran'izao ny titrany de alefanay eo Feve zany Rijarasoly indray be mbola mamoaka hira hatramin'izao ka zany mihitsy niteneniko tena mamokatra foana izy fa raha ohatra eo ary tsy lany laza eo ary tsy lany laza fa mbola inona foana ary miventsivetsona hirairaina foana ny hira ny hitako amin'ny hirany izy iny mipetraka tsara ny tonony de zay no mampatonga anazy hoe tsy le filaza satria ny eo aloha mbola maminao nefa ny manaraka koa efa henonao de ao anatin'izay mozika izay ihany moa zany de maro be reto mbola tsy mahay ny hira-pirenena ny toko sy ny andininy hira-pirenena mbola misy mandiso indraindray misy andiny telo izy iny de misy fiverenany isaky ny elanelan'ny andininy de ny hitako hoe tsy afehezana an'iny manao tsenjery tsika rehefa mihira azy tsy haiko na ohatra za hoe tenenina ianao hoe ataovy ny hira-pirenena mandeha le fekira de mihira ianao hainao fa tenenina ianao hoe ny andininy faharoa fotsiny atao na hoe ny andininy fahatelo fotsiny le izy koa ne rehefa mihira miaraka amin'olon-drehetra de fa rehefa satria ianao manaraka an'le ataon'le zay efa mahay fotsiny zay le hoe manarakefa de rehefa avy eo amin'izay rehefa ianao ny atao manao rery atao hoe tonga de andininy faharoa iraina de tsy mahay mifandipandipatra hatra amin'ny andininy faharoa hoe ritany ndrazanay malafatelo indray no mitsofoka any ye ohatrohatr'izay koa zao le raina zay ny an-danitra am'izao zako misy tanatratranyzay zay zany hoe mila maharaka fa na de zavatra kely mety heveriny olona hoe tsy de tena hoe important ve zany nefa ny ilaina be zany efa tsara no manamarika ho an'izay tsy malala fa i pasteur Rahajason no nanoratra an'iny hira-pirenentsika iny de narindrany Rahasoa Robert tsara ho fantatra zany zanay malala lohateny ao an'izay tsy mahafantatra koa tsara ho fantatra zany tsisy an'le ritan-drazany malala tandrazany malala fotsiny ao anatin'ny volana Jiona ihany koa no misy ny fanadina-mpanjakana ho an'ny 7e na ny klasy fafito mety logika be zay zavatra teneny mandresy zay hoe izy ampanoratra ny hira-pirenena malagasy de mety hipoitra any zany satria tsara ihany mampatsiahy antsika ankizy ianaro ny tantara Madagasikara fa notinoty betsaka ihany ny alainao anatin'iny any anatin'ny CPE ihany de tsara voafehantsika zay indrindra le teneniko teo hoe ny andininy faharoa fotsiny na fahatelo fotsiny de iny le fakananoty anefany tsara koa manamarika fa rehefa mandeha ny hira-pirenena de mijaridina tsara alana ny satroka de alana ny satroka de tsy manao tanana pôzy misy mantsy ny hitanareo le ohatra hoe eria tsara lalàna moa de le misy ohatra ny misy polisy de le manangatsiana ny polisy amin'ny maraina de mahena hira-pirenena ny olona am'le lalany de tsy mijano zareo mbola mandeha ihany
de nefa ny am'ireny a tokony mijaridina tsara foana de manaraka mijoro tsara de atao de ao anatin'le hira ohatrany tsy mahazo mihetsika mihitsy raha mifantatra de voasazy ny olona tsy manaja hira-pirenena na mitoeranaiza na mitoeranaiza fa raha ohatra hoe mandeha ny hira-pirenena nefa ny misy olona ohatr'izay ka raha ohatra izy tsatra ny sazy a de fampafatarana izay hoe tsara ianao manaja ny hira-pirenena mijaridina tsara alana ny satroka tanana mivoaka ny aposy a mihira ianao raha hainao le hira nefa ianao malagasy moa mazava ho azy hainao iny na manaraka efa ary ianao tsy maninona na manao beso ary ianao ao anatin'le izy tsisy tsara noho ny tena hoe manaja ny malagasy azy sy ny fomba ny aloha inona no mety zanam-pandaharana rosika manaraka zareo ao anatin'ity masoandro miposaka ity satria mizara ny sosiny tsara ihany koa tsika eo ihany koa ny lohahevitra zay nentsika teo hoe resaka fahaleovantena sy Madagasikara sy manodidina ny 9 jona daholo resaka makafy sakafo e raha ohatra hoe en forme misy any fandarany mihitsy ny tiako lazaina le en forme iny fandarana tena tsara izy io a fanatanjahantena ho an'ny rehetra na ny kely na ny lehibe de zay zanam-pandaharana izay de eo ampanatotosana anazy ny masoandro miposaka de asainantsika rehetra andray anjara mamerina le fanatanjahantena zay hoentinao anatin'izay satria tena mitondra vokatsoa ny fanatanjahantena zany a ao anatin'ny ririna ihany koa tsika izao resana ihany fa ny andro ririna ny tena afana manao fanatanjahantena betsaka indrindra satria ianao mangatsika de mampetsy batana ianao de miteraka fanana ao anatin'ny vatanao zay da ohatra rahantsika aloha zay de avy eo misakafo Panjaka ni panjaka ana maivana ni vesatra enu ya faiteni chitaka choni fitundra kwana ara uchutiza aikunevita evera nana nato manjabu za vaza ni fumba itaria kunifiana nao izao jesosi panjaka ni panjaka ana maivana ni vesatra oh izao re nuilanja nyadinawe tifafatesana akurinwa ntunzao faapandesana taurana
mazava no ampiavakanao izao re no ilanjany adinao e tsy fahafatesana akory no antonjao fa ampandesana Andriamanitra tompoko io ane tena makaka isan'andro izy manome ny anjara sahaza hoay io Andriamanitra tompotsika io ane manolotsaina famindrapony avanzino atsika isa maray efa nomeny ahy ze sahaza hoay nomeny anao zay sahaza ho anao mbola omeny ahy zay sahaza hoay omeny anao omeny anao zay sahaza ho anao omeny anao zay rehetra masokana feno fifaliana ny fiainako e feno fitahina ny fiainako e manompo azy aho rehefa manompo azy aho fifaliana foana ny fiainako e fitahina foana ny fiainako e manompo azy aho manao ny asany e io Andriamanitra tompoko io ane tena makaka isan'andro izy manome ny anjara sahaza hoay io Andriamanitra tompotsika io ane tena mahe zay mahatsara sy nasoatsika efa nomeny ahy zay sahaza hoay nomeny anao zay sahaza ho anao mbola omeny ahy zay sahaza hoay omeny anao omeny anao zay sahaza ho anao feno fifaliana ny fiainako e feno fitahina ny fiainako e nanompo azy aho rehefa manompo azy aho fifaliana foana ny fiainako e fitahina foana ny fiainako e manompo azy aho manao ny asany e feno fifaliana ny fiainako e feno fitahina ny fiainako
fitaina fana fiainako fitaina fana fiainako efa manompo azy foky fitahina foky fahasoavane foky famindrapo rehefa manompo azy fitahina foky fahasoavane foky famindrapo rehefa manompo azy foky fitahina foky fahasoavane foky famindrapo manao ny asane fitahina fahasoavane foky famindrapo manao ny asane ziona zanakavavy lazao amin'ny ziona zanakavavy indro avy ny famonjenanao seminera lehibe ho an'ny tanora zazavavy izay karakarain'ny sampana havana eto amin'ny fiangonana FM Foa. Fampifanana manokana ho amin'ny fiainana rehetra eo amin'ny sehatry ny asa, ny fianarana, ny fitondran-tena, ny fahasalamana ary eo amin'ny sehatry ny fitiavana. Iantoka ho avy tsara fototra ho an'ny tanora vehivavy. Ziona zanakavavy, seminera mitety varitra. Ny 7 Mey ao amin'ny trano maitso Ampamatanana. Ny 9 Mey trano fivavahana Ambohijafy. Ny 2 Jona ao amin'ny vondrombavaka Alasoro. 5 Jona vondrombavaka Iavoloha. Ny 14 Jona ao amin'ny Lac Horizon Ivandry. Ny 13 Jona kosa eny Ivato en face ny Horizon. Ziona zanakavavy, seminera lehibe ho an'ny tanora zazavavy tsy misy ankanavaka. Tongava maro fa tsy misy ny vidim-pidirana. Eninkilano mafaly fale miagniny atsaragna anao tsy lane ampe tiako fiaignako tsy ialanao fenanao jiaby koa ny fagna anjakao ny sekio foko momba rehetra iomale sirao zay hoave tsy misy ataoko ampiovany atompoko ianao manonza ni alundrano mama kila lanzaru jazi befavalo ni teni na miana za wapifichirako ni tana na umaheri manjesi ni favaluko kanyumale sirezewa bie sinise toko pyunga netopuko yana umaheri
eny atsaragnanao tsy landeha rasendaka manonjanonja ny alondranao mitsorakasonao no mahafatahotra kana hoisy loza namakihavy tsy hanatsava mahorya akilanao zao fale raboza misy anao raboraboza manananao ankilanao zao fale ankilanao fale raboawe ampiwani pasoamanawe rabu
Nevar na semana. Nendreva na sinasi. Não vai faltar na Yanaro. Sei se mais inteiro na Yanaro. Já finire. Passava na leve no meio sana. Sube. Fune não sair na teuis. Fune não zal teu fornis. Fune não fale. Pula teu yanis. Pula sinanare não zana de mante. Indraindray tô mavarina, indraindray tô mahakivy,
ny fievitrao tsy fievitro indraindray to marary mandatsadrano maso ny lalanao tsy noeveriko nefa to tsara tsara loatra nefa to tsara lavitra nefa to tsara tsara loatra nefa to tsara lavitra tsara lavitra tsy takatry ny sakio ny fitondranao ay tompo tsy takatry ny sakio miotra lavitry zay no fisikio hey tsy takatry ny sakio ny fitondranao ay tompo tsy takatry ny sakio miotra lavitry zay no kasakio oh, oh. Indraindray mangiry firy ro sedra diaviko anefenao ny foko indraindray to marary mandatsadrano maso ny lalanao tsy noeveriko nefa to tsara tsara loatra nefa to tsara lavitra nefa to tsara tsara loatra nefa to tsara lavitra tsara lavitra hey 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 tsy takatry ny sakio ny fitondranao ay tompo tsy takatry ny sakio miotra lavitry zay no fisikio hey tsy takatry ny sakio ny fitondranao ay tompo tsy takatry ny sakio miotra lavitry zay no kasakio tsy takatry ny sakio ny fitondranao ay tompo tsy takatry ny sakio miotra lavitry zay no fisikio hey tsy takatry ny sakio ny fitondranao ay tompo tsy takatry ny sakio miotra lavitry zay no kasakio oh, oh. Rehefa naiko aza manay anao tsy izay miseho anio no mpamaritra no avinao fa ny tompo hanefy sy hananatra anao mba homendrika an'ilay ho avy zay efa nomaniny atry ny ela ianao nefa to tsara tsara loatra nefa to tsara lavitra nefa to tsara tsara loatra nefa to tsara lavitra Amin'ity anio ity ary dia ry zareo amin'ny les musculation no vahintsika
ampafantatra aminao ny amin'izay hoe sehatrasa ivelarany izay tsara ihany koa ny manamarika fa dia izy ireo no mpiara-miasa amin'ny masoandro miposaka ny amin'ny famokarana ny fandarana remise en forme izay ankasitrahana eram-po eran-tsaina. Hoentinay eto be oririka avy hatrany ary ianao ao anatin'izao fandarana izao. Ato anatin'ity trano lehibe ity ihany koa moa no ahitana ny les musculation ka hoentina ampahafantarina aminao androany. Les musculation dia misehatra amina fanatanjahantena anaty efitra zany hoe salle de sport anankiray mampiofana olona eo amin'izay hoe fitazana vatana sy ny tontolo manodidina azy izay. Ino no antony tonga anao hoe anokatra an'izay salle de sport izay? Voalohany indrindra aloha zany dia ny tao zany natao hoe ny fitiavana sport aloha voalohany indrindra sy fitaizana ho an'ny tanora ho an'ny tsarambambe-bahoaka zany. Dia tena koa moa zany efa atao anatin'ilay sport na efa hatramin'ny efa fotoana ela be dia aloha mba manokatra salle de sport mba iarahana amin'ny be sy ny maro. Inona indray ary no tonga le anarana hoe les musculation e? Les musculation moa zany dia io moa zany arak'ilay anarana azy zany moa dia raha aloha zany dia mba safidin'ilay famille dia izy koa moa sy anaran'ilay famille koa moa zany dia laiza zany dia aleo atao les musculation na le izy. Service toy daholo ny tolotry les musculation ho an'ny olona izay tonga ato. Ato zany moa zany dia voalohany indrindra misy ny resaka fitness dia ny faharoa ny resaka remise en forme na ny musculation dia ny fahatelo moa zany dia ny misy zumba ato aminay karazany anankitelo zany ny zavatra misy ato. Betsaka ny fanazarantena izay azo atao eto ary natao an'ny olona rehetra ihany koa tsy hanavahana taona tsy hanavahana saranga ihany koa fa na lehilahy na vehivavy dia afaka manao izay fitazam-batana izay daholo. Nanomboka ovinaka izay no nanaovanao sport tamin'ny les musculation? Efa nanomboka teo amin'ny an et demi zany nanaovako sport ato. Inona no tonga anao hisafidy manokana hoe les musculation? Nisy namako nitarika dia hitako hoe mety le ato amin'izareo dia izay nampahatonga na risque nakato amin'izareo. Raha ho anao manokana dia inona no sport ataonao ato? Rehetrarehetra mihitsy ka ambony sy ambany dia cardio koa moa zany hoe cardio no tena nataoko tato aloha voalohany indrindra satria ngeda be zany vao niditra tato dia nanao cardio mafy be mihitsy. Inona ny résultat efa tena hoe hitanao mivaingana taminao mandritra izay herintaona sy tapany nanaovanao sport tato izay? Voalohany indrindra aloha za taloha tensionnaire be mihitsy ambony be ny tensionko dia hatramin'izay ankotranako tato dia hitako hoe ana stable zany le tension voalohany indrindra aloha zany resaka fahasalamana no tena hitako tena hoe tombontsoa azoko voalohany indrindra. Dia faharoa manarakaraka an'izay koa le forme koa zany miaina hatramin'izay nikotranako tato satria taloha tena ngeda be mihitsy. Raha tsy mahadio azafady afaka lazainao ampijerentsika hoe firy kilo ianao tamin'ny voalohany dia izao ianao firy? Tamin'ny voalohany zany teo amin'ny 100 kilo lasaka teo dia zao efa 80 kilo. Manana ny mampiavaka azy manokana raha ny les musculation ary rapitaina amin'ireo salle de sport rehetra dia misy ny tombony raha toy ianao ka ho avy hitaiza vatana eto amin'ity toerana ity. Inona indray ny tena mampiavaka ny les musculation raha mitamin'ireo centre de sport hafa?
hitako ny mampiavaka ny qualité de service aloha zany lamina ny matériel efa somary efa complet ihany ny aéré tsara ny suivi iny moa zany arakaraka le olona ihany misy mitady hoe suivi de près misy arahana coach tsotra fotsiny de raha vao tena mitady suivi zany de somary mihina carnet zay de arahana am'izay ny ataony zareo fotsiny raha ohatra hoe manao mitaky mangataka moa zany suivi de près izy a de manao hoanandray ny tarifa raha ohatra hoe tonga de le miaraka amin'ny olona rehetra iny moa zany mbola hifanarahana fa tsy tena hoe satria le olona samy manany kany mantsy de hifanarahana eo ihany le izy mampiavaka ny les musculation ihany koa de ny fananany fitaovana arifomba mifanaraka amin'ireo fitazam-batana zay tianao hotrandrahana manokana misy ihany koa ny mpampiofana matianina ary misy ny fanaraha-maso manokana mora hita tsara toerana ary tena mahafinaritra raha ny eto amin'ny les musculation manokana no hojerena ny les musculation araka ny nambara teo dia isan'ny hiara-iasa amintsika anometrakefa mahakasika ny amin'ny remise en forme izay zanam-pandaharana vaovao hitanao eto amin'ny masoandro miposaka ho avy tsy hoe ilo fandaharana io fa dia izay aloha no azona totrany amin'ny ity anio ity izay fampafantarina ny amin'ny les musculation izay hitanao eto beoririka avy nanaraka niny fanatanjahanteny iny tsika ary noko fa nafanafana daholo ny olona zay niaraka tamintsika tao anatin'izay hoe fanaovana sport izay fa rehefa vita ihany koa sport de mila régime ihany koa ny mpikotrana fa tsy hoe vita ny sport fanenana vatana na hoe fitezaina vatana de tsy sakafo tiako tenena kely aloha ry izy efatra amin'ny rahavavy iny fandaharana en forme iny de efa ela ihany ny eritreretantsika anazy de taoko nisy fangatahana mpijery manokana mihitsy le izy eo mba hampina an'izay de tanteraka somatsara moa fiara-miasa niaraka tamin'ny salle de sport izy iny raha ny hita tao ao amin'iny salle de sport iny de ahitanao zavatra maro ao anatin'izay sport zay satria raha ny hitako tamin'izaho teny an-toerana nisy fotoana de sarangan'olona rehetra manao sport ao avokoa de amin'izay hoe amin'le filan'ny olona rehetra hoe na alohany andeha asa ianao tonga manao an'le sport de afaka manantanteraka ao an'zareo raha avy miasa ianao manao an'izay sport zay de afaka manantanteraka ao amin'zareo satria hatramby 7 alina de mbola misokatra ry zareo ary mahafinaritra moa zany fiaraha-miasa satria tena hitanao hoe manory le olona ho ana manokana moa zany de mahazoazo tombony kely le hoe anenanena vatana satria manory be zareo sady hoe manakaiky anao kokoa izy hoe inona filana tetavinao amin'le anaovanao an'le sport de omeny anao ny tombony raha ohatra ianao manao sport de ohatrany hoe tsy haiko fa ohatrany hoe miresaka tsara zareo raha ianao zao de zao ny sport ataonao fa matetika tsika rehefa manao sport de ohatra hoe te hanena vatana sika nefa misy sport ataontsika kay mbola mampitombo vatana sy nofo sozatra indray le ataontsika fa tsy nanena akory de ao amin'zareo tena hoe mahafinaritra zay indrindra tena ilaivana an'le coach rehefa hoe manao sport ohatran'ireny fa tsy hoe manaonao zay saim-patatsika ao fotsiny indraindray mety point lasa misy déformation na makarary na ohatrohatran'izany ao amin'zareo alefatsika amin'ity en forme ity zany tena hoe mety tena misy coach satria miassiste ao foana le coach isaky manao zavatra ny olona manao an'le sport de tena hitanao hoe tsy mandeha anjambany ianao satria manana tentation zay tsika hoe mialatsiny amin'ny teny vahiny mahita vidéo tsika hoe sport io de fanatanjaham-batana na hoe fampiatseham-batana na hoe vakitsika le sous-titre kely eny efa nanao an'izany ihany koa aloha raha za manokana de makatahaka
nefa ka iny na fomba fijoronao manatanteraka an'lezika dia misy hoe zao no fijoro tena mety aminy dia raha ohatra ianao le ohatra hoe le ohatran'le manao ohatra ny marche canard tsy haiko ny fanaovana azy reny a dia misy position any lamosinao mihitsy a manatanteraka anazy eo fa tsika matetika zatrazatra an'izay hoe makamaka tahaka fahatany zay fa nefa mety hoe fiozatany ozatra anankiray eo mety tonga zavatra hafa fa tsara ny hoe misy coach na hoe olona efa manana traikefa ao anatin'izay fanatanjahantena izay a no andehananao dia mora mahita vokatra ianao satria raha ohatra ianao misy olona manana fahafahana kokoa manatanteraka n'iny sport iny manoro anao dia vetivety kely ianao hoe za efa herintaona nanao an'ity nefa nkely izy tsy nisy vokatra za tsy hanao sport tsony mandrakizay fa rehefa misy coach dia tena hitanao hoe misy fiovana ny toe-batanao ny fahasalamana ihany koa ambony indrindra ao anatin'izay satria mahasalama ny fanatanjahantena lasa miditra resaka fanatanjahantena be moa zany a fa eny tsy manina tiako précisena kely ambonao anatin'izay koa le resaka lera teo satria mantsy ny olona koa samy manana fahafahany samy manana mahavanana anazy hoe amaraina tsara kokoa amina manao sport na ny hariva mety tsy afaka izy amaraina dia ny hariva dia zareo koa zany a misy coach foana zany ao dia afaka mandray anao tiako tsinjina kely anatin'izay nefa fa ny en forme izay alefanay eto a dia mety ho an'ny olon-drehetra satria mantsy teny leonita dia mety rasa saina koa ny olona hoe dia ahoana zany mety ve za tia jerevaleatra tena mety indrindra amin'izao maraina izao a dia reny zany fanatanjahantena mba hoe amoizana ny fiteny zany hoe anafoazana zany mba hifoha daholo ny osin'ozatranao amin'ity maraina ity izy sady le fanatanjahantena le feto amin'ny en forme nge assiste le coach daholo izay mandeha rehetrarehetra eto e le coach ny manome anazy a dia mampiatra ny ankizy a dia manao izay mpandray anjareo ao ihany koa hoe ny coach ihany koa dia manome karazana spapa régime fa i leonita tianasy mandresy aloha hitondra le régime aloha zany a dia inona no entinareo amin'ity raha ohatra fotsiny hoe régime anankiray fantako izao a dia akondro isan'ny mora indrindra sady ohatrany hoe tian'izany akondro zany daholo mampangeza no fahafantarako anazy satria le miserasera amin'le olona manao le sport dia hitako foana izay fa hitako hoe tsara le tsirony a dia mora atao ihany koa izy ohatra ianao manana ronono dia araka mifatrana ronono tianao fa raha ho anahy manokana dia za tsy dia tia ronono be fatrana ronono eraky ny kopy a dia akondro izay no pitserinao anatiny raha manana mixeur moa ianao dia tonga dia ataonao anaty mixeur asianao chocolat noir na zay tianao zany fa rehefa misy chocolat fotsiny izy dia tsara fa noir ny tena hitako fatao aminazy dia mixenao iny tsy asiana rano a fa iny ronono iny zany no mifangaro amin'le akondro miaraka amin'le chocolat dia iny no sotronao avy manao sport dia tena hoe matsiro izy akasiako matsiro foana ny anazy ny sakafo tena tiry a tena hoe tsara be zay satria ho anaty tironono dia nanandrana an'izay dia hitako hoe azoko atelina tsara mihitsy le izy zany zany nampangezangeza eo andaniny koa zay ho an'ny olona kelikely ohatranay izao a ka ohatra hoe te ampangezangeza tena dia vomanga sy farilaka dia vovon-dronono reny a no atambatra dia hoanina rehefa maraina dia raha ohatra manafafana koa dia hariva raha mbola masody koa inana dia ny atoandro fa io moa zany hoe ampangeza no tanjona ao anatin'izay dia zay laninao ny atao dia afaka hoanina isan'andro raha ohatra ka hoe manafafana amin'izay eo anatin'le ingrédient tanisainareo teo a mba tiako zany hoe mba azototsika amin'ny fanjifana vita malagasy tahaka le chocolat noir teo zao tsy misy ny chocolat vita malagasy a vovon-dronono koa vita malagasy a dia tsara zany tsika mba miditra kely anatin'izay dia hafa mihitsy ny tsiron'le chocolat noir 100% noir hafa mihitsy reto ny vokatra vita malagasy raha ny chocolat malagasy fotsiny a dia malaza hatrany ivelany satria misy patisserie malaza be any ivelany a manjifa chocolat noir eto amintsika izy
mba anaovany ingrédients sakafo ao anatin'ny hôteliny zany de eritrereto hoe ny olona any ampitan-dranomasina lavitra any aza manjifany atsika maika fa itsika eto atoerana tsy fao fa tsara ny vita malagasy tao ny régime tao ny resaka sport tao ihany koa ny resaka hoe mila jifaina ny vita malagasy fa anelanelanana an'izay aloha dia andeha antsika anaraka clip iray indray zao ary averina eto amin'ny resadresaka eto amin'ny plateau indray iverenantsika kely aloha hevitra androany satria manandanja tokoa zany hoe fahaleovan-teny zany ary raisan'ny malagasy rehetra zany satria nareo teratany vahiny manana nationalité malagasy aza dia anisan'ny tena hoe mankalaza an'izay fahaleovan-tena sy ny fetim-pirenena 9 Jona zay. Zava-dehibe ho an'ny firenena rehetra tokoa ny tena hoe manana an'izay
datina fetim-pirenena manokana izay mihitsy ary samy manana ny fomba afakalazana anazy ho antsika zao a ohatrany izay hoe mandeha arenjana rehefa tonga ny 25 ariva ie de ao anatiny izay ihany koa somary tiako iverenana kely le resaka sainam-pirenena teo inona marina moa zany a ny dikan'ireny lokony safidianana ny lokony satria misy heviny daholo na ny hira-pirenena ary misy heviny misy fitsaintsainana tsara tao satria tao anatin'ny fisafidianana ny hira-pirenena iny ary nisy choix ny choix anankitelo tamin'ireny fotoana tamin'izany fotoana izany moa zany de iny anankiray iny no tena hoe naresy lahatra maro de nisafidiany iny hira-pirenena ary tanjaizany malalo iny sainam-pirenena koa de tahak'izay ihany iny fotsy mitsangana iny ny dikany a amidika fahadiovana de ny maitso a midika mena aloha ny eo ambony mena zany le manamarika ny malagasy satria misy an'le ny biby tena hoe manamarika amin'ny malagasy koa omby parea de izy zany ohatrany hoe ran'omby ihany koa midika hoe fandresena fo miredareda fitiavana ohatrohatr'izay fitiavana ny tanindrazana de ny maitso a ohatrany hoe endrika zavaboary malagasy zany le izy a satria taloha ny Madagasikara hoe nosy maitso de midika ihany koa ny maitso hoe fanantenana ie zay zany ny dikan'ny ilay loko a lokon'ny sainam-pirenena efa nolazainy edenakanto teo a fotsy a fahadiovana mena mariky ny fandresena ny eo ihany koa hoe fitiavana ny tanindrazana de ny maitso a fanantenana ay de eo ihany koa hoe zavaboary maitso teto Madagasikara ho an'ny mpianatra anala fanadinana CEPE de tsara ny mahalala an'izay toromarika sy fahalalana momba ny lokony sainam-pirenena zay zany indraindray mety hoe antaninany anaty lazahadina any rehefa CEPE raha ny fantatra de tena hoe miditra ao anatin'ny lalam-pandrosoana marina Madagasikara raha ny zavatra hita satria marobe ny fanovana marobe ny fivoarana hita sy ny fehizahan'ny fanjakana mitondra zavatra tsara ho an'ny firenetsika ao anatin'ny ezaka tanterakantsika hoe miazakazaka ao anatin'izay hoe tany mandeha any anatin'ny fandrosoana zay hitantsika zao ny teleferika tena hita hoe dodina sy maika ny malagasy rehetra te anandrana andehan'izany satria raha ny hita de efa misy datina voaka ny fanjakana ihany olazay ny akasia eo ny mombamban'izay hoe inona le fotoana de miomakomana kely avokoa tsika rehetra mba andehan'izay eo amin'le resaka teleferika mialohany 4 jona zany no daty hoe fariparitana anomboka andeha zany zay hoe zotra Antarby zay zotra anosy hatreo Soarano aloha zany no misy de kabine miisa 7 eo no ifamezivezy zany ao anatin'izay de ny kabine ray anefany 3 minitra no ilaina raha hoe miala eo anosy ianao andeha ho an'ny Soarano zany hoe 12 kilomètre par heure zany vitan'ilay kabine ray iny nafainganam-pandeha nafainganam-pandeha firy eo zany ny olona zakan'iny kabine ray iny ny olona ndray eo amin'ny 7 hatramin'ny 12 ny zakany kabine iray raha mifantatra teo hoe 7 ny kabine ifamezivezy 12 ny olona tafiditra ao anatiny de mazaka 720 sy 300 olona isaky ny 3 minitra zany mivezivezy amin'iny abakabaka Madagasikara iny sa moa zany na filazantsika ny ilay vaovao moa zany mbola satria manko le izy vao fanandramana fotsiny vita de mbola tsy tena hoe maripototra tsara daholo fa misy ny olona sasany miteny hoe 4 misy miteny hoe de ao anatin'izay hoe olona zakan'izay ihany koa hoe misy hoe ankizy sy lehibe misy poids hoe zao kilo possible hoe satria zavatra iny ambony eny le izy zany hoe rehefa vita zany io fanandramana io de azontsika daholo zay valim-panontaniantsika zay de amin'ny 20 jona zany zao mety efa mandeha tsara zany ny teleferika de amin'iny mantsiny misy rehefa
mandeha mijery fa mangeny anosy daholo ny olona rehetra de be embouteillage be ny amin'iny toeran'iny de mety hoe efa afaka mandeha téléphérique zany amin'iny a manana maivana mba raha ohatra hoe te hiala am'le embouteillage zany fa ny sarany sy ny ohatran'izay koa zao mbola tsy voafaritra mazava tsara fa rehefa azontsika moa zany ny vaovao maro-pototra momba an'izay hoe firy ny olona zakany a ohatrina ny sarany a de manahoana sy manahoana zany tena hoe ono moa zany mombamomba n'io téléphérique io de tsy maintsy hoentintsika eto amin'ny plateau eto foana ny vaovao momba an'izay anisany hoe zava-baovao mety hoentintsika ho an'ny mpijery atsika ihany koa zay satria raha ho an'ny mpijery atsika any amin'ny faritany ny ivelan'ny Madagasikara de mety tsy afaka anandrana an'izay téléphérique zay izy fa asitsika reportage kely amin'ny fotoana mapety anazy de hidinantsika tsy hatreny le izy de aza miala ny mpijery any atokantrano any aza mitsatra manaraka ny masoandro miposaka zany fa atono anaranareo any zany zavatra rehetrarehetra zany hiditra amin'ny zanam-pandarina manaraka angamba antsika ie nisy moa niresadresaka mikasika hoe fety pirenena eny amby 20 jona tsika fa androany ihany koa de daty miavaka satria 30 May daty nahaterahan'ny filohan'ny pirenena atsika amin'izao fotoana izao de Andry Nirina Rajoelina mety angamba raha tsika izay portrait zay de aveo tsika miverina amin'ny resadresaka eto aveo daoazy Andry Nirina Rajoelina, filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara, de teraka ny 30 May 1770 tao Antsirabe. Manambady Andramatoa Miala Razakandisa, niteraka telo dia i Arena Rajoelina, i Lontsoa Rajoelina ary Andriala Rajoelina. Raha mbola vao 20 taona i Andry Rajoelina no nanomboka ny fitadiavany tamin'ny fampandihizana na ilay antsoina hoe DJ. Mpikarakara ireny seho antsihatra ireny izy tamin'izany izay nataony ho asa vonjy-maika ihany. Ny taona 1970 nahazo fanampiana avy tamin'ny Société de Capital Risque Fiaro izy, sanadransany compagnie d'assurance mpanjakana Aro ka nahafaly nanangana ny sampandraharapanao dokam-barotra Injet. Lasa ny isan-jato moa izany tatrio arina. Uno mpamoaka sary lehibe na teknolojia d'impression grand format lehibe indrindra voalohany teto Madagasikara. Lasany ihany koa ny Société Domapub, mpikirakira dokam-barotra sy serasera. Ny taona 3 mpandraharaha mendrika indrindra i Andry Rajoelina araka ny navoaky ny banky BNI. Nahazo fampindramam-bola tsy andoavan-ketra avy amin'ny banky io no valosoa azony ka nahafahany nanitatra ny fahaiza-manaony. No hatsarainy izany lafin'ny fanehoana dokam-barotra izany ka nitsanganan'ny télévision lumineux na ireny takela-by mirehitra jiro ireny. Nosakanan'ny fitondram-panjakana malagasy anefa ny fametahany orinasa io takela-by vaovao ny taona 2004. Ny taona 2007 ny anivelatra teo amin'ny lafiny serasera i Andry Rajoelina. Novidiny ny ainao manjery tsy miankina radio télévision Ravinala izay ampanao politika Norbert Lala Ratsirahonana ary novaino radio télévision Viva. Ny 3 novembre 2007 no nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny firotsahana candidat pentanana n'Antananarivo renivohitra i Andry Rajoelina ary nanorina ny antoko tanora malagasy vonona na TGV. Ny 12 Desambra 2007 lanobe ny tanana n'Antananarivo renivohitra Rajoelina tamin'ny salanisa 13 faingo 230 isan-jato. Olona tapa-kevitra i Andry Rajoelina na dia te hamono ny aina azy izy ireo tamin'ny alalan'ny fandefasana commando hitady naniry ny alan'ny fitondrana ravalomanana indrindra tao aorian'ny hetsika nisy raha mandrika ny 7 febroary 2007. Rehefa haravany ny fitondrana ravalomanana
Républicaine Madagascar i Ange Rajoelina tamin'ny 17 mars 2024 izay nitoanan'ireo miaramila. Ny 1 mars 2024 nanao fianianana amin'ny mahafiloha amin'ny fahefanavony tetezamita ny tenany tao amin'ny kianjabeny Mahamasina Antananarivo. Nanoana ny kandida Rajaonar Mapianina izay lany filoha ny Antoko Mapara nandritra ny fifidianana ho filoham-pirenena ny taona 2024. Ny farany taona 2024 dia nisintaka ny fiainana politika teto amin'ny firenena mihitsy ny tenany ary ny orom-ponenana tany Frantsa. Ny voalohan'ny volana Aogositra 2024 ny tenany no nanao fanambarana fa hirotsaka ho vidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay atao ny 7 Novambra sy 13 Desambra 2024. Fanehoan-keviny tany Paris izay mikasika ny tetikasa fampandrosoana Madagascar ilay IEM, Initiative pour l'émergence de Madagascar, dia tetikasa izay mahakasika amin'ny fampandrosoana ny isan'ambaratongana rantsana rehetra eto Madagascar ary ahafahampamatsy vola rehetra manara-maso ny volany miasa eto amintsika. Rehefa totosany 7 Novambra 2024 ny fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny fotoana dia nitarika tamin'ny salanisa 7.30 tamin'ireo kandida 5.30 hafa i Ange Rajoelina. Totosany 19 Janoary 2024 teo teny amin'ny kianja munisipalina Mahamasina ny lanonana fitokanana amin'ny filohan'ny Repoblika eto Madagasikara Andriamatoa Ange Rajoelina ary koa teo anatrihan'ireo lehibe mifaritra 9.30 ny lehiben'ny délégation vahiny avy any Antsinanana ka hatrany Andrefana avy any Avaratra ka hatrany Atsimo ary manoloana ireo lehibe ny fanjakan'ny Repoblika Madagasikara teo aloha sy ny vahoaka malagasy manontolo. Nametra-pialana moa izy roa volana mialoha ny fifidianana filoham-pirenena ho amin'ny taona 2024 araka ny voalaza lalam-panorenana mba ahafahany hirotsaka indray. Lany tamin'ny fomba ofisialy indray izy tamin'ny fiodinana voalohany tamin'izany fifidianana izany. Izay tsy nankasisahana ireo antoko-mpanoja. Mikasika an'ireo mari-pahaizana manokana indray dia ny taona 2024 voahosotra ho mpitantana mahay indrindra avy amin'ny Eco Austral, manager de l'année par le magazine l'Eco Austral. Ny taona 2023 nahazo ny Marbonage, trophée du jeune entrepreneur avy tamin'ny BNI Crédit Lyonnais Madagascar. Mikasika ny asa soratra izay nataony indray dia izy no nanoratra ilay autobiographie par amour de la patrie édition Michel Lafon tamin'ny taona 2024. Nanaraka niny portrait intsika tena zavatra tsara ho fantatra ny tahaka ireny indrindra hoe filoham-pirenena antsika amin'izao fotoana izao le izy inoka angamba fa tsy misy tsy mahalala ie fa izy iny ihany koa dia mba hatongavana tamin'izay toerana izay moa dia maro ny zavatra lalovana dia tsara angalana inspiration zany ao anatin'ireny lalana rehetra ny lalovana ireny satria araka n'le nijerevantsika teo zany dia tena hoe ny atomboka teny anatin'ny hoe fanaovana DJ. Ie. Zao lasa filoham-pirenena. Ny hevitra tiako ampita kely ao anatin'izay hoe ny androaninao tsy mamarina ny hoavinao fa nefa ny tsara foana ny hoe manomana ny hoavy
dia tsy mitokika mikisendrasendra fa tsara manao fiezahana foana eo amin'ny lalam-piainana maro samihafa ny afaka ioaranao amin'ny zava-misy amin'ny ainanao rehetrarehetra fa tsara ho fantatra izay dia mankasitraka ny edena nitondra n'izay portrait izay resaka momba an'izay hoe fa manana no avy izay ianao Leonie Tatiana fa isika eto amin'ny fandaharana masoandrom-posaka ihany koa dia hitondra ataoko hoe zanam-pandaharana iray iarahana amin'ny association Soamena izy ireo moa zany dia misehatra eo amin'ny resaka fampianarana maro isan-karazany ao ny ankizy manoma ampanadinana ao ny resaka fianarana teny vahiny ny langue maro samihafa ao ihany koa ny resaka arakasa sy ny zaitra maro samihafa ka izay aloha no andeha raha antsika fandaharana ny arahana tamin'izareo avy ao amin'ny association Soamena izay. Niarabantsika mpijery rehetra indray amin'izao fotoana izao tafiditra anatin'ny andro fahaefatra iarahana amin'ny zareo avy ao amin'ny association Soamena indray isika androany miarahaba tompoko ina indray ny loha hevitra ho resantsika androany. Miarabantsika rehetra dia faly miditra amin'izao fandaharana izao. Ny horesantsika aloha zany izao dia mahakasika ny rédaction du devoir. Inona moa ke zany rédaction du devoir izany raha hoe faritina tsotsotra? Koa satria zany ny fanadinam-panjakana misy ato amin'ny tany républicaine Madagasikara aloha mahakasika ny CEPE, BEPC sy BAC dia antsoratra fa tsy ambava. Dia raha zavana tsotsotra zany ny rédaction du devoir dia fanehoan'ny mpianatra ny mpiadina anankiray ny asany amin'ny alalan'ny soratra na sy sary ao anatin'ny taratasy ampanadinana zay zany atao hoe rédaction du devoir. Manahoana ny fisehony izany rédaction du devoir izany? Ny fisehony aloha dia ny fanarahana ny fitsipika iraisana hitambaran'ny taranja rehetra ohatra zany hoe ny fanehoana valiteny mazava tsara sady manaraka fitsipika ny fanavahana tsara ny asa tao zany hoe anatin'ireny lazadina tsirairay avy ireny efa misy fizarany reny dia mila manaja tsara ny reny zany ny mpianatra matetika le hoe tenenina foana hoe zay mora ny atao aloha rehefa hitanao zany hoe tia ny mora dia ny fizarana misy an'iny mora iny iny zany ny ataonao aloha dia tsy afangaronao amin'ny fizarana hafa ihany koa ohatra hoe manao histoire ianao histoire aloha zany vitainao hatramin'ny farany raha manao chimie ianao chimie zany aloha vitainao hatramin'ny farany ao anatin'ny fizika mbola misy fizarana koa hoe mécanique électricité ohatran'izany ny optika raha manao optika ianao dia vitaina hatramin'ny farany aloha zany ny optika zay zany le fizarana tianateneneo misy an'izay daholo ny laza adina rehetra isaky ny taranja dia mila hajaina tsara zay. Misy ihany koa ny fanaovana asa madio sy mora vakiana zay zany no mahakasika ny fisehoany ilay rédaction de devoir. Mety misy fikafika kely ve mba hoe azo atorinao ho an'ireo mpiadina mba ahafahany zareo hoe mizatra an'izay ihany koa indrindra mety adinidininy manao an'izay zavatra izay? Ny fikafika angambany tsy misy afa-tsy ny hoe fanarahana le niteneniko teo izay ihany dia atomboka any amin'ny fanazara-tena. Any anaty devoir any zany dia efa hajaina tsara ny fahadiovan'ny asa atao. Ny tena mahasarotiny amin'ny mpitsara ihany koa rehefa sary dia tokony amin'ny crayon, rehefa soratra dia amin'ny alalan'ny stylo. Raha mbola any amin'ny devoir moa izy dia tsy olana fa na stylo mainty na stylo manga mety foana fa ny sary tsy maintsy crayon fa rehefa any amin'ny fanadinana dia tsy maintsy stylo manga. Fanajanan'izay zany any anatin'ireny devoir ireny dia efa tokony atomboka fadina ny managomagoma ny soratra tena tandremana tsara fa araka ny tena atsoratra ny fanadinam-panjakana misy eto amintsika dia azo lazaina zany hoe
io taratasym-panadinana iny solotenan'le mpianatra ho tsarain'ny mpitsara de tokony atao madio tsara zany io a tokony atao milamina tsara ezahana zany no mitandrina an'izay fahadiovan'le asa zay a sy ny filaminana de ny mbola any ampanaovana devoir ny mpianatra anankiray zany hoe teny izao zany de efa mizatra ny mpianatra satria mbola manana fotoana maromaro izy ireo mandrapatonga an'izay fanadinam-panjakana izay inona no mety tombony azony mpiadina raha hoe manaraka tsara an'izay rédaction du devoir zay izy ny tombony tena lehibe indrindra aloha raha manaraka an'izay torohevitra teo zay izy hoe manao asa madiso milamina mora vakina sy valiteny mora tazana ny tombony tena lehibe indrindra de tsy manary noty aloha izy azavai kely atao hoe manary noty ny atao hoe manary noty zany a io fanotaninao amin'ny lazadiny io efa tena hainao mihitsy fa ny fomba nanehoanao azy a nisy tsy nety raha ohatra zany ka kilograma ohatra ny takina raha nytany lanjitsika fa hainao tsara nefa namoaka an'le kajikajy de nataonao ohatra zany hoe litatra le izy de diso zay fanehoanao an'izay valiteny zay a de na iny tena zéro mihitsy na iny analana noty le izy mantsy a mety misy fanontaniana hain'le ankizy ao an-tsainy ao an-tsainy le izy mariny raha antanitsika loko izy zao any amin'ny simi misy fanontaniana mombana couleur zay couleurna solution ohatra de ao anatin'ny sainy marina mihitsy hoe jaune ny tiany tenenina fa rehefa nysoratana le izy a jaune fahatra ny nataony zay daholo hainina hoe zay zao tena zéro mihitsy zay manana tombony be zany ny mpianatra naja tsara n'le hoe devoir milamina madio tsy mitakosina ary indrindra raha tsy idiko sady ihany koa fa dina le manoranoratra message reny hoe tsy izy ty tomboko fa mambadika ny tena izy na hoe faux fa zay zany tena tombony hoe tsy mihetsika aloha zany notinao a raha tena mety tanteraka lay fomba fanehoanao an'ilay asa ao anatin'ilay taratasym-panadinana zay ny tombony lehibe tombony faharoa moa zany a ho an'ny mpitsara satria manamora ny asa mpitsara ny fay taratasym-panadinana madiso milamina raha efa fatapatatsika fa zany mpitsara fanadinana zany a etazy be mihitsy ny taratasy ampiasaina eo a maha olombelona moa mety ho tonga ny fakizidinana rehefa tena eo foana ka ny asan'ankizy milamina sy madio zany a manamora ny asan'ny mpitsara fanadinana ihany koa mamaraparana sika inariny hoe afatra faraparana ihany koa makasika an'izay hoe rédaction du devoir izay a mba ahafahana hoe amafisana amin'ny mpiadina zany io zay ampijery atsika hoe tsara tao tsara ho tandremana mihitsy zany io rédaction du devoir io ia ale izy ange tsotra e mba ahitana hoe milamina sy madio le ankizy amin'ny alalan'le taratasym-panadinana zay omeny ny amatarana hoe ankizy madio sy milamina izy de ny zavatra asehony ao anatin'iny taratasym-panadinana iny ka tsara foana zany maneho hoe ankizy madio anao a milamina ary tombony hoa mba tsy korotana ny saina zany rehefa any amin'ny fitsarana any ny taratasym-panadinanao mba hampilamina ny saina de alao manaraka an'izay fa ahitana tombony izy io de zay zany resadresantsika androany a resaka makasika rédaction du devoir mbola itony fandaharana iarahana amin'zareo avy amin'ny association soa omena fa ny androany aloha de tapitra hatreto ary resaka hafa indray no entinay amin'ny fotoana manaraka mankasitraka anao tompoko raha ny ao amin'ny soany mena kosa de tena hita hoe mampivoatra ny malagasy sy ny mpiarabelona ny association zareo satria manomana andreo ankizy zay atrika fanadinam-panjakana cours d'appui CPE BPC baccalauréat nefa tsy masakana ihany koa zany lehibe indrindra ny hoe mbola maro ny olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra omeny zareo ihany koa zay fampianarana zay ahitana sokajin'olona maro zany fa aza mitoetra fotsiny ihany ianao hoe tsy mahay manoratra tsy mahay mamaky teny fa misy sokajin'olona rehetra ao anatin'izay fampianarana izay ary zava-dehibe zany hoe mahay manoratra sy mamaky teny zany tongava fa ahitanao tombony be amin'ny fiainanao zany
de eo any koa ny langue maro samihafa ao amin'zareo de tena hita hoe fampivoarana mpiarabelona ny ataony zareo ary ampiatsa ivy kely ihany fa efa manakaikaiky zao fanadinam-panjakana de mitongava CEP zao ny akaiky indrindra ao anatin'ireny koram-panaovana reny ihany koa de tsy mijanona eo amin'izay hoe fampianarana izay fa tena misy fanorona hevitra satria mety misy koa mantsy ankizy mahay lesona izy fa tsy mitadidy de manome torohevitra eo amin'ny fitadiana izao manome torohevitra koa hoe raha ohatra hoe tiary le lesona de inona ny point essentiel tokony ho tadidinao satria koa mantsy tsika ao anatin'ny tsy hoe tsika moa zany fa ny mpianatra ny efa zatra n'le hoe manao tsenjery nefa tsy izay le fianarana tiary ho tadidinao daholo lesona rehetra de zareo manome torohevitra tahak'izay ao anatin'ny sonomena koa arak'izay anaran'le association zay zany de misy ihany koa ao ny fizarana tsaikefa fianaran-kasa tsy voatery hoe fianarana fanadinam-panjakana lehibe sy hoe cours de langue ihany fa izareo koa de manome fiofanana ohatra hoe momba ny fiompiana koa na koa hoe fiofanana manao an'le vente en ligne ye de tena betsaka mihitsy afaka hoe raha ohatra hoe manana an'izay fanirina tehizara izay ihany koa ianao de afaka miara-miasa amin'zareo tsara ie zany rehetra zany de arahanao eto amin'ny masoandro miposaka avokoa fa azabo-tsatra manaraka anay de raha iverina kely amin'ny loha hevitra tsika ry telo mirahavavy hoe ina zany tena antony hoe manangatsaintsika rehefa volana jiona ny antony voalohany aloha lehibe indrindra hoe rehefa tonga volana jiona de manangatsaina mariky ny firaisan-tsaina amin'ny samy malagasy zany zay tsara ane zany hoe rehefa tonga volana jiona de tsy misy trano na ray raha tsy manangatsaina fa hoe miraisaina daholo ny malagasy rehetrarehetra mahafinaritra be zany indrindra ihany koa hoe tsy fanaovana tsinontsinona andreo izay niady ho an'ny fahaleovantenany Madagasikara ireo olona nafoiaina na fotoana niezaka tamin'ny lafiny rehetra mba azahoantsika an'izay fahaleovantena izay de tsotra sy kely indrindra angamb'izay hoe manangatsaina izay raha ny fahafantarako anazy ary mariky ny fifankatiavana firaisan-tsaina ary hoe ahoana moa zany fiombonam-po ve amin'le hoe 9 jona na azahoana an'izay de ndetsika hiaraka nangatsaina fa ao ihany koa lay fanaingonan'ny tanàna de fa eo anosy zao rehefa akaiky 9 jona 10 jona io de misy karazana décoration maro samy jirojiro maitso fotsy mena koa fotsy mena maitso koa ie de reny zao anisany hoe ao anatin'izay hoe firaisan-tsaina firaisan-po vao mahita an'iny ianao de matsiaro hoe misy firenena sady matsiaro koa hoe misy olona niady ane na azotsika zao fahaleovantena zao fa tsy hoe azoazontsika fotsiny misy olona maty tao mba azotsika fahaleovantena zany de reny koa anisany hoe mampiavaka ny firenetsika reny fananganan-tsaina reny de ny jirojiro maro samihafa hita eny rehetra eny rehefa tonga ny 9 jiona ny tena fafinaretan'ny be sy ny maro alohany tsy mifidy na tanora na zaza na olon-dehibe fijerevana fomanga tena hitanao hoe tsara amin'ny olona rehetrarehetra mihitsy ny fotoana iny satria raha ny hita fotsiny hoe na misy ary mitaiza kely de tsy mahasakana ny zareo no mandeha mijoro etsy amin'ny ranonanosy etsy miatrika hoe hijeran'le afomanga mivantana na hoe mandeha fazany aina aman-jery sy ny hoe fahafantarana hoe afaka mijery amin'ny tele sotr'izany de tsy mahasakana ny olona zay fa manantony eny izy ary tena hitanao hoe tome folona ny arabe ahitana hoe fafinaretana le hoe miray saina ao anatin'izay hoe fety-pirenena izay sady ny ankizy koa ane no tena hoe hoentina hijery afomanga fa tsy hoe ny olon-dehibe akory ny ankizy ny tena entina eny anosy rehefa tonga ny 10 jiona ariva de misy koa ny 9 jiona misy an'le défilé eo Mahamasina iny moa zany de ahitana ny tafika malagasy rehetra misy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ny sokajiny avy ny polisim-pirenena ny gendarmeria ny miaramila eo ihany koa ny an-dranomasina anabakabaka tena ahitana zavatra maro iny satria raha ny zavatra hitanao amin'ny film reny
de hitanao mamasiny rehefa mitongava rehefa ohatra misy ny 4 jiona iny a ahitanao an'ireny fiara manaitaitra ny ankizilahy reny ny fiara manidina isan-karazany ny tenue de combat koa ny asabotsina miana misy afomara avatsy voatery tonga ty anosy tanko ahoana fomba hodinay ty anosy avatra mahatonga ny akadikely ohatra zao hoe raha eo anosy kosa aloha tsy ahitany any akadikely fa misy zany any asabotsina miana misy afomanga ihany koa any fa manombotomboka ny volana jiona faraparana volana metsika zao de efa tsy androko sazy atonga za 5 jiona sy 9 jiona zany na de efa lehibe ary sady misy ary ny ohatra hoe ray aman-dreny zao mba hoe mividy alohan'le arendriny de afenina aloha le izy fa de fa tonga le fotoana zany mihitsy le fa ataony ray aman-dreny tena hoe afenina satria vao isaky ny arivo de efa lasa de hitondra an'iny nefa mbola tsy jiona de efa simba le kilalao fa mampalahelo kely amin'ny 5 jiona iny le ohatra zao hoe vita iny 5 jiona 9 jiona 7 jiona mbola misy mandeha kely mitondra ihany ray aman-dreny fa le hoe tsy mandeha tsondray zany rehefa arivariva fa tapitra hatrea le fandehandiarana kely de amin'ny herintaona indray de mijery le arendrina anao iny ianao raha tsy may moa zany ianao de atao haingo-trano kely izy lalovina lasa haingo-trano fa mahafinaritra iny lazera eo manakaiky an'izay afaka ampiasaina foana ho an'ny ankizilahy kely ito ihany ny resadresakatsika rehefa avy efa andao aloha hiditra amin'ny zanam-pandarina manaraka indray de ny torohay ina ny resantsika ao anatin'ny torohay ny torohay atsika androany de fikojakojana ny endrika amam-bika zava-dehibe zany hoe tarehantsika zany satria ao anatin'ny andro rinintsika zao de io rivotra io manamainy any tarehantsika de zay ngamba no etiko ao anatin'ny torohay atsika androany de iezahana foana hoe raha mety aminao de kojakojao ny tare satria io tena antoko ny io zany hitany olona voalohany indrindrany aminao de tsara hoe arovantsika amin'ny atsika izy na arovantsika amin'ny mety fahalotona maro samihafa androantsika de iresaka ny pochèche mbola ny fikarakarana ny tarehan-trany no entinay anao ato anatin'ny torohay amin'ity androany ity ny tare somary hoditra maina indray zany no entinay androany na ny peau sèche ny akora ilayntsika dia akondro zavoka voasary makirana ary tantely ny fomba fikarakarana azy dia toy izao potserina tsara ny akondro ato anatin'ny lovia madio iray dia afangaro ihany koa ny zavoka marihana moa fa zavoka iray no silahina roa no ampiasaina dia ny sirany anankiray ihany no ilayntsika dia potserina tahaka izany ihany koa ny zavoka dia afangaro ny tantely dia potserina ny citron dia ilay ranony no ilaina rehefa vitanao izay dia afangaro tsara ny akora rehetra dia azo ahositra amin'ny tarehy amin'izay dia ajanona eo amin'ny 10 minitra eo rehefa voahositra amin'ny tarehy ny akora mba hiasa tsara ny akora rehetra izay nilayntsika dia rehefa vita izay rehetra izay dia kobanina amin'ny rano matimaty dia vita ny fikarakarana ny tarehy ary madio ny tarehanao avy eo dia izay indray ary ny torohay atsika tamin'ity androany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany
fanarahanao a ny torohay na ny astuce du jour a resaka fikolokoloana sy fikojakojana ny tarehy indrindra amin'izao andro mangatsiaka izao a fa iverinao anatin'ilay hoe resaka fahaleovan-tena sainam-pirenena sy ny mombamomba ny fetim-pirenena malagasitsika dia anisan'izany izao a ity soa miditra antsika androany ity a fanontaniana momba ny inona sainam-pirenena malagasy ohatrany ahoana amin'ny filaharan'le loko anankitelo ao anatiny dia marobe ianareo nandray anjara dia marobe ihany koa no nandisindisy kely tao anatin'izay fa tsy mahazaka an'izany fa fianarana foana ny fiainana izay eto amin'ny fandaharana masoandro miposaka dia mampianatra ny sosiny tsara rehetra mba ho tonga antsika olombanina dia arahantsika ary izay zanam-pandaharana izay daoary mba piraritsondray ho ampijery atsika atao anatin'ny zanam-pandaharana soa miditra fanontaniana vaovao iray indray no nentinay ho an'ny mpandray anjara andao ary arao e raha ny sainam-pirenena malagasy dia misy loko anankitelo inona avy izay loko izay dia ohatrany ahoana ny filaharany tena zay iso anefa izay fa raha ny sainam-pirenena malagasy fotsy mena maitso Tono misy loko anankitelo ny sainam-pirenena malagasy ohatrany ahoana ny filaharan'izay dina ny loko ilay izy misy loko anankitelo ny sainam-pirenena malagasy dia ny filaharany maitso fotsy mena maitso fotsy mena maitso fotsy mena tena sira amin'izay hoe sira mihitsy izay tena zay mikevitry iso anefanareo fa van'le izy fotsy mena maitso zany ve fanontaniana anankiray ohatrany ahoana ny filaharan'ny sainam-pirenena malagasy ay maitso fotsy mena tena zay ve tena izay no isiko diso anefa le izy fotsy mena maitso raha ny sainam-pirenena malagasy dia misy loko telo mandravitra anazy inona avy izay loko telo izay dia iza no mandeha aloha fotsy mena maitso tena zay zay fotsy dia mena dia maitso eny ary na marina ianao saotra betsaka iara ilalao anatin'ny lalao izay rahanao anatin'ny zanam-pandaharana soa miditra ity vahiny manoloana anay ity aminao ohatrany ahoana ny filaharan'ny sainam-pirenena malagasy mena maitso fotsy izay mihitsy ve le izy eny tompoko diso anefa raha ny fahafantaranao anazy dia misy loko telo ny sainam-pirenena malagasy inona avy izay dia ohatrany ahoana ny filaharany loko telo ny sainam-pirenena malagasy maitso fanantenana fotsy fahadiovana mena iny izy teo eo amin'ny mena tsy tadidiko sony raha filaharany dia izay teneninao izay ve afaka verinao tsara ohatrany ahoana ny filaharany iza no mandeha aloha dia iza ny farany fotsy mandeha aloha dia maitso ny faharoa dia mena ny farany diso anefa izay fotsy mena maitso ny sainam-pirenena malagasy tsy namarina izany ianao miala tsiny saotra betsaka tsy loko anankitelo ny sainam-pirenena malagasy dia ohatrany ahoana daholo ny filaharan'izay tompoko maitso dia fotsy dia mena tena zay sainam-pirenena malagasy dia misy loko telo mandravitra azy iza no mandeha aloha dia inona avy le loko misy loko telo mandrafitra ny sainam-pirenena malagasy maitso dia fotsy dia mena ny filaharany ve zay zay ny filaharany maitso dia fotsy mena diso anefa ianao fa fotsy mena maitso filaharan'le izy ay tsy azonao zany loka mankasitra raha ny sainam-pirenena malagasy dia misy loko anankitelo iza no mandeha aloha dia inona avy le loko
Fotsy mena maitso. Tena zay? Ye. Averenkiny? Fotsy mena maitso. Na marina ary ianao dia arabaina nazo an'ilay fanomezana avy aty aminay. Merci. Ono misy laharana telo ny sainam-pirenena malagasy dia misy loko telo koa dia ohatrany ahoana ny filaharan'izay? Ny loko telo maitso, manga, mena. Maitso, fotsy, mena, loko telo. Tena zay? Tena zay ve ilay izy? Diso anefa. Fotsy, mena, maitso no sainam-pirenena malagasy. Zay filaharany. Nandiso zany ianao dia tsy azo mary aloha. Io niary, saotra petsy. Saotra. Raha ny fahafantaranao anazy dia misy loko anankitelo ny sainam-pirenena malagasy. Izy no mandeha aloha dia ohatrany ahoana ny filaharany? Fotsy mena manga. Fotsy maitso mena. Ahoana tsara? Fotsy dia mena azafady dia fotsy dia manga. Savoritaka kely afaka alaminao tsara ve? Fotsy manga mena. Diso anefa zay, fotsy mena maitso sainam-pirenena malagasy fa tsy manga. Nandiso ianao dia tsy mahazo loka sa? Pirenena malagasy dia misy loko telo mandravitra anazy. Inona avy ireo loko ireo dia ohatrany ahoana ny filaharany? Fotsy, mena, maitso ny loko-pirenena sainam-pirenena malagasy. Tena zay ve le izy? Tena zay le izy dia le fotsy marika amin'ny fahadiovana, mena marika amin'ny fandresena, maitso fahazahoana angamba izy raha tsy tsisy. Marina le loko sy ny filaharany Mendramse. Mankasitraka anao ny lalao. Mena ianao ary ny fanomezana. Saotra tompoko. Ten'Andriamanitra tompoko. Mankasitraka. Raha sainam-pirenena malagasy dia misy loko anankitelo mandravitra azy. Inona avy le loko dia ohatrany ahoana ny filaharany? Fotsy mena. Ay, andrazana. Maitso fotsy mena. Maitso fotsy mena. Maitso fotsy mena. Tena zay ve le izy? Yes, zay. Miambokevitra nareo tena? Sa hoe ilay filahara mihitsy ve mety honoana anazy? Zay fa lasa na ohatra. Raha filahara mena maitso fotsy. Fotsy le afatsy dia mena dia maitso. Tena zay ve? Ie, fotsy mena maitso filaharany. Dia ianao zany na marina dia ianao no mahazo loka. Mankasitraka. Avy nanaraka niny zanam-pandaharana soa mihitsitsika mbola tsy fandaharana zapidrôle izy iny kanefa nitondralantsika nefa mampalahelo ihany na izany zany satria misy aminareo olom-pirenena no mbola tsy mahafantatra foana hoe inona ny loko sainam-pirenena nefa zavatra hitantsika eny rehetra eny zany ohatra hoe mahita trano-mpanjakana dia efa misy ihany ireny lokona sainam-pirenena ireny foana. Dia mampalahelo koa anatin'le izy tsy mbola tsy hain'ny olona le filaharan'le fitenenana an'le izy moa tsy famezatsiana ireny zavatra ireny satria betsaka koa ny didy aman'andraikitra fa amin'izao akatoka ny fetim-pirenena izao dia tsara zany ny ampitamberenana ao anatin'ny saintsika tsirairay ny mahazava-dehibe an'ny sainam-pirenena. Raha ny hita teo zao dia nisy nanonona loko hafa mihitsiny tsy fanomezantsiny fa mety hoe voalohany vao nilala ohatra ireny izy na hoe matahotra kamerana ohatra izany dia lasa manonona hafa izy fa tsy omentsika tsiny fa nandray tsara izy rehefa nahitsy tao aorianany hoe tia filaharany marina amin'ilay izy dia hita hoe tsara mahafantatra an'izay sy mahafeny maha izy azy ny tena. Eo ihany zay hoe filaharany
lokony sainam-pirenena malagasy izay fa madiva ifaraparana ihany koa ny fandaharana ny azontsika lazaina zany raha fitina ny zavatra rehetra voalaza teo dia hoe tena manan-danja raha eo malagasy manokana io 5 sy 20 jona io eny volana jona ray manontolo mihitsy moa zany dia efa tafiditra ao anatin'izay hoe fankalazana ny fetim-pirenena izay eo ihany koa ilay hoe fahaleovantenan'ny Madagasikara niady ny malagasy tamin'izany mba hazona izay hoe fahaleovantena zay ie ndao arahantsika aloha hiditra amin'ny zanam-pandaharana manaraka indray dia ny Tombamaso. Namay taona 420 ity ao anatin'ny Tombamaso ka amin'ny anio dia ny vaovao mikasika ny tany fifidianana izay no tanterahana omaly no andeha asongaditsika ao anatin'ny fampalalam-baovao. Anboatsika azy ary dia ny akony Anboatsika azy ary dia ny akony fifidianana solombavam-bahoaka izay natao teto Madagasikara. Betsaka ireo tsy fanarahan-dalàna izay nanamarika ity fifidianana solombavam-bahoaka ity na ho an'ny teto Antananarivo na ho any amin'ny tany amin'ny faritra fa raha ho an'ny teo amin'ny boriboritany fa efatra manokana tao amin'ny CEG Anosy dia nahitana trangana alabatoka avy hatrany dia nandray andraikitra moa ny mpitandro ny filaminana ho arahantsika avy hatrany ary izay fanampanazavana izay. Aty amin'ny propre-fidianana aty Anosy no misy ny TV7 fo iza moto? Ia, maître Sandy observateur national ny CENI. Natokony ny fizotra fifidianana teto androany? Raha ny fizotra fifidianana teto amin'ny CEG Anosy dia ialana tsiny aloha fa tonga dia mahitsy be ny tena misy an'ilay takelaka izay tsy mifanandrify amin'ny eto fa ny any Toliara sy Betroka zany no tonga teto ny taratasy tokony ampiasaina teto dia efa nalamina moa izy fa tao anatin'ny fotoana fohy dia navoavaolana ny CENI dia efa nizotra tsakany sy andavany mahakasika ny resaka fifidianana fa ny etsekilan'izay moa volo manorandrana sondray loasa dia nisy ny olona izay efa mivimbina tany anatin'ny akanjony tany bulletin maromaro izay tsy voaisa moa zany io bulletin io ary rehefa tsikaritry mifokon'olona satria misy ny miditra sy mivoaka in-telo metona tao anatina fandatsaham-bato anankiray dia efa somary mailomailo ny olona nakasary azy tao anatin'izay moa tonga dia nandeha avy hatrany ny fandraisana andraikitra mifokon'olona tonga dia mifoy anazy dia nisy sakoroka zany teto tao anatin'izay hoe iza précisement le candidat fa tsy fantatra mihitsy le izy fa tsy mivoaka hatramin'ny farany tany anaty akanjony fa ny savovona be tena voaprofo hoe tena le takela-pifidianana le izy dia nandray andraikitra moa isorana ny fiara-miasa amin'ny mpitandro ny filaminana fa efa noraisiny zareo an-tanana mahakasika an'izay zany ny toyany izay zany ny zava-nisy dia io moa nisy ny fanarotana kely sy ny fifamonona
dia ny tenanay koa moa nahazo orona tsara ho an'lay olona victime le ray aman-dreny be tena hoe borina be masony sy ny sisa satria nandeha hatramina fifakasia tanana sy ny sisa mihitsy ny zavatra nisy teto. Naneho ny heviny mikasika iny zavanitranga tao amin'ny boriboritany faefatra iny ihany koa ny kandidala arana voalohany teto amin'ny vovonana firaisan-kina izany. Tsy dia zava-baovao akory izao olana sedraina izao hatrany ity farany kanefa na izany ary dia tokony hisy hatrany ny fanaovana ny fifidianana madio sy mangarahara mba hampanjaka ny safidim-bahoaka fanampanazavana reo amin'ny sariny Tainasoa Andrianarimanana. Listé ny Rinarana Masinoro ao amin'ny vovorana firaisan-kina eto amin'ny boriboritany faefatra. Ahoana tompoko ny tapavitriana? Raha nanomboka natongavako teto tamin'ny enina maraina, somary hitako mavitripitrika mpifidy raha hoarina amin'ny fifidianana maromaro efa hita. Mino aho fa ho ambony ny taham-pandraisana tsara mpifidy amin'ity fifidianana solombavambahoaka ity. Ahoana indray ny fanatenanao e? Matoa nirosaka ao anatin'ny fifidianana ny firaisan-kina dia manantena zay fa hibata fandresena haka ny toerana anankiroa mihitsy no eritreretina io. Ahoana indray ny moralanao amin'izao hoe anisan'ny olona nirotsaka ianao dia ahoana ny moral? Ny moral ambomony moral manantena sady mino mihitsy. Manoloana an'ilay tranga miseho teo nanao fomba fijerina reny korotanireny zany dia vokatry ny tandrevaka amin'ny tompona andraikitra tsy fantatro hoe iza no nanao tandrevaka aloha fa tsara foana zany amina fifidianana otrito mba atao lalao madio hoe safidy vahoaka tsinona no hoanontanitsika iza ny tiano omeny fahefana dia izay manentana foana hoe aleo adino i lalao fa rehefa madio izay vokatra mivoaka hoe keny rehetrarehetra foana dia par rapport amin'ny zavatra iny mino aho fa tsisy anomalie tranga ntsony eo fa lamintsika fa mipitandro filaminana efa hitanareo mameno tokotany ireo mino aho fa tsisy olana ntsony eo avy eo eny ary tompo mangasiraka indrindra. Fa miresaka izay tandrevaka ny amin'ny tsy fanarahan-dalàna nandritra izay fifidianana izay hatrany isika raha ho an'ny fokontany na mahota komina Andranomavo distrikany Soalala kosa indray dia nahatratrarana osika hatrany satria nahitana karne miisa roa samy manana takila 50 avy efa misy marika ho anna kandida eny an-toerana tany amin'izay. Rehefa natao moa ny fanadiadiana dia nilaza ilay kandida voaheloka fa etraketraky ny mpifaninana amin'ny any ity zava-mitranga ity araky ny loharanom-baovao avy amin'ny fivoy. Pasaika nahitana trangana tsy fanarahan-dalàna toy ny bourrage d'urne avokoa saika manerana ny nosy anisan'izany ny voalaza teo aloha tany Soalala fa teo ihany koa ny tao Mahajanga voalohany Fort Dauphin, Toliary ary ireo birao mpifidianana maromaro teto Antananarivo. Efa misy moa ny fepetra niraisin'ireo teo anivon'ny mpitandro ny filaminana ka andrasana ny vaovao makasika izay toy n'izay raharaha izay. Fa na izany aza nefa dia betsaka ihany koa ireo olona sendranay novonina andeha hanatanteraka ny fifidianana. Maro amin'izy ireo moa no mamita adidy tsotra izao fotsiny fa tsy dia manantena fiovam-piainana goavana. Misy ihany anefa ireo miandrandra fanovana araka ireto fanampanazavana nentinay nandritra ny fidinana antsehatra ireto. Ianao ve zao androany andeha hifidy sa tsy andeha hifidy? Tena andeha hifidy tokoa raha ny ako anatanteraka fifidianana androany.
fa inona ny antony mahatonga anao hoe andeha hifidy an'izay solombavam-bahoaka izay androany zo manana zo ahako maha-olo-pirenena anahako a dia hifidy ahako ankoatr'izay misy zavatra antenainao manokana izany iova amin'ny fiainanao ariana ty hoe fifidianana solombavam-bahoaka ity hatramin'izao aloha mbola tsy nisy fiovana mihindratra fiovana dao nyvoaka malagasy satria latsaka katerena amin'ny firenena fa izany hoe mandeha mifidy fotsiny mandeha mifidy mandasabato adidy le izy eny ary mankasitraka indrindra to andeha fiditsika ka mitany adidy fa zo mihitsy mifidy ankoatra ny maha hoe zo sy adidy an'izay fifidianana izay a inona ihany koa ny antony mahatonga anao andeha hifidy androany petsaka zany ny antony andehanana hifidy ohatra fotsiny zany amin'ny maha-olombelona zany mety anatsara fiainana kokoa zany zany hoe manantena zavatra iova zany ianao rianan'ity fifidianana solombavam-bahoaka ity raha ny tena izy aloha zany dia manantena mihitsy tokony mba isy fiovana me tsara zany ohatran'ny fiainana hoe lanja miakatra dia mba ohatrohatran'izay koa zany efa misy candidat zany ao an-tsainao sa hoe tonga ao mihitsy zay vao heritreritra hoe ty metimety ao iny aloha zany anasa amirery iny fifa ao anatiny ao iny ok ianao hoe zao androany andeha hifidy sa manao andeha hifidy mihitsy aho zao rehefa avy ao inona ny antony hoe mahatonga anao andeha hiroso amin'izay fifidianana izay andro dia mifidy aho ohatran'ny olona hoe mifidy rehetra mba tsy verozo ankoatra ny hoe mahazo sy adidy anazy misy zavatra antenainao manokana avy eo ariana ty hoe fifidianana solombavam-bahoaka ity ie tena mba misy andrandraiko mba hiova fiainana na mividim-piainana ny rano zao tapatapaka foana any aminay eny jiro dia mba manantena an'ilay solombavam-bahoaka mba lany ety amin'ny faritra fahaefatra zany zay efa manana candidat ao an-tsaina zany ianao zao hoe manana mihitsy eny ary misaotra tompoko androany zao andro ny fifidianana solombavam-bahoaka ianao hoe zao andeha hifidy sa tsy andeha tsy andeha hifidy fa inona ny anton'izay zao tsy nahazo kara-pifidianana fa raha aminao manokana zava-dehibe ve zay hoe fanatanterahana ny zo sy adidy zay eto Madagasikara eny tompoko eny ary mankasitraka indrindra tompoko ianao hoe zao androany andeha hifidy solombavam-bahoaka sa tsy andeha hifidy aka andeha hifidy ahako tsy maintsy mifidy moa fa ny tena malagasy dia fandraisana didy moa mandray andraikitra ihany koa amin'ilay fifidianana izay maha-olo-pirenena antsika tsena fa aminao manokana ve zava-dehibe le hoe fifidianana solombavam-bahoaka eny tompoko zava-dehibe mihitsy satria misy andraikitsy ny olona tsirairay le hoe eo amin'le hoe raha manana ny safidinao zany ianao dia mba afaka hoe mitondra anjara biriky zany hoe ity olona ity mety hitondra ny etaetako ankoatra ny maha hoe zo sy adidy an'ilay fifidianana inona ihany koa ny antony mahatonga anao hoe andeha hifidy tsy maintsy mandeha zay moa le teneniko teo le hoe amin'ny maha-olo-pirenena hoe tsika malagasy dia tsy maintsy mifidy mandray manao ny atety misy antenaina eo le hoe mba mividim-piainana zao manko mafy mba hoe mba midina mividim-piainana midina PPN ny ohatr'izany dia zay aloha zany ny tena antenaina aloha ianao hoe zao androany andeha hifidy solombavam-bahoaka sa tsy za aloha zany hifidy solombavam-bahoaka androany inona ny antony mahatonga anao hoe andeha hiroso amin'izay fifidianana izay mahatonga ana hiroso amin'ilay fifidianana raha olona tena tanteraka zany reo olona reo fa tena tsy mandainga ao amin'le resaka dokam-barotra tamin'ireny resaka momba amin'ny propagandy fampelezan-kevitra dia tena mahafinaritra le zava-bita zany ny zava-bita aloha zany hoe hita fa tsara aloha ny efa hitako teo any ankoatra ny maha hoe zo sy adidy an'ilay fifidianana misy zavatra atenainao manokana avy eo aorianan'izay ao aorianan'izay zany misy zavatra ho atenaiko manokana aloha satria mety sura fa mba hanao zavatra reo zandritsika zokintsika antsika amin'le fiainana zany hoe mba hanao zavatra ho apetraka ho an'ny taranaka mandimby angamba izy ireo mifahalalako anao hoe zao androany andeha hifidy solombavam-bahoaka sa tsy eny tompoko andeha hifidy tokoa satria maha-olo-pirenena ny tena dia tsy maintsy manatanteraka ny amin'izany atao hoe fifidianana zany fa zany hoe tsy maintsy mba mitady vola aloha dia avy eo manatanteraka indray ny fanjakana
fa aminao zany zava-dehibe le hoe fifidianana solombavam-bahoaka tena zava-dehibe satria miankina an'io fiainam-pirenena fiainako ihany koa mana tena zavatra iova zany ianao amin'ny fiainanao arinan'ity fifidianan'ity sa hoe matoa zany mifidy aloha dia mana tena zavatra iova ary makasitraka indrindra to sotra betsaka to fa toy n'izay fampahalalam-baovao izay hatrany ary no hanoizantsika azy tao anaty aizina tanteraka no nanatanterana ny fanisambato ho malalaka misy tokony ho tamin'ny 5 ora sy sasany teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha araka ny vaovao avy amin'ny Jiramamo dia noho ny filatsahan'ny zotra Tana Sud PIA Ambomanambola tambazotra 3.5 kV no tena antony izay fahatapahan-jiro izay. Miena ny tapavitrian'ny mpifidy raha araky ny nambaran'ny tompon'andraikitra manokana no tsy diany mpanao gazety nandritry ny fidinana ifotony. Raha ho an'ny teto Anosizato Atsinanana voalohany manokana dia ny tapany ariva vao nitombo ny mpifidy fa mbola narisarisa izany ny maraina. Raha araky ny tombana manokana navoaka ny safidy ihany koa izay vovonana mpanaramaso ny fifidianana dia 220 faingo 7 isanjato ny ny olona tonga nifidy tamin'ny 12 ora atoandro raha toka 320 faingo 7 isanjato izany raha nampitahaina tamin'ny taona 2020 sy 2000 fanampanazavana. Zotra ny fifidianana tamin'ny tsy tapamaraina ity tena milamina tsara mihitsy ny fifidianana tamin'ny tapamaraina tompoko. Manao anandray ary ny tany favitrian'ny olona raha mitany tamin'ny taona lasa tena vitsy dia vitsy tokoa aloha ny tany tsy ohatra ny tamin'ny taona lasa satria izay zao amin'izao tapakandro zao vao 113 nefa firy ny isan'ny olona nisoratra anarana isan'ny olona nisoratra anarana 697 raha aminao manokana ina mahatonga ny olona hoe misoratra anarana izy aveo tsy tonga akory mifidy ka io anarana io moa zany efa hoe vita ofisialy any amin'ny fokotany dia efa nizarana karaha-pifidianana fa zareo mihitsy nohatra efa le politika zany olona efa te hiditra lalina amin'izy ny sasany dia izay ny makivy asy fidy fa aminao manokana tokony fidy daholo ve zava-dehibe ve le fifidianana za raha ny tena izy aloha olo-pirenena anao tokony fidy daholo fa tokony tsisy janona any an-trano ao fa mba tonga mifidy mba fanaon'ny olona rehetra satria ho an'ny firenena le zavatra atao tsy hoe ho an'ny olo-tokana sy ho anay ho an'ny olona ray ihany fa ho an'ny rehetra mihitsy. Fa eo amin'ny fandriam-pahalemana kosa indray ary niara-ny fandrimbona ny mpitandro ny filaminana nandritra iny famitana ny fifidianana iny ary noezahana nampitomboana ny isan'ireo ny rotsaka antsehatra araky ny vaovao avy amin'ny prefekturan'ny polisy n'Antananarivo. Nandritra ilay korotana teo amin'ny boriboritany faha-7 sy faha-5 dia efa nisy ny fandraisana andraikitra nataon'ireto farany ka olona iray hatreto no fantatra fa voatazona eny akady lalana ny Omaly Ariva. Andrasana hatrany moa ny toy ny toedrara ary ho taterina eto aminao eto ihany. Dia izay ihany koa ary no entiko manakatona ny tomba maso tamin'ny tian'io ity akasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany akasitrahana ihany koa ny teknisianina izay napita ny sary sy feo tany aminao tany makasitraka tompoko veloma. Vaovao ary izahay dia tsy mitsarotra ny hoe azoro ara-potoana anatin'ny reny vaovao reny satria misy vaovao foana isan'andro. Isaorantsika aloha ny Antsaramanarivo tsika ny Ainanjiva Aina Jean Emmanuel nitondra an'ireny vaovao reny satria tena mikatsaka vaovao marina tokoa zareo ao anatin'izay hoe zanam-pandaharana tomba maso izay. Iny zanam-pandaharana iny koa no entintsika
manao veloma moa zany e fa mbola misy ny zanam-pandarana Snaptrol ny amaranantsika anazy zany a faranantsika amin'ny tsikitsiky ity tontolo androany ity ao anatin'izay zaptrol izay a de tsy hay aloha ny tsy saotra ny ekipa ny TV7 fa Madagasikara na totosa sy na masaka an'izao fandaharana masoandro miposaka izao tamin'ity anio ity teo ihany koa ny mpampiakanjo anay sy ny mpanao taovolo sy ny tarehy de isaorana ihany koa ianareo mpijery izay mpanaraka anay hatrany ao anatin'izao fandaharana izao de mametraka ny soavatsara manaraka indray soavatsara daholo soavatsara daholo हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ गलाव में पानी आ गया गमछा